ry avana rehefa nampitain'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mosesy ny fitsipika tsara zay tokony iainan'ny olombelona eo anatrehan'andriamanitra sy eo anatrehan'ny namany dia niariary kosa nefa fa tsy hain'ny olombelona ny nahatanteraka ny fitsipik'andriamanitra sy ny sikapon'andriamanitra voarakitra ao amin'ny lalàna tsy vita sy aina ary izany indrindra na tonga an'andriamanitra naniraka ny zany ilay azo lazaina fa fehin'ny lalàna na ny marimarina kokoa ilay fahatanterahany lalàna. Inona moa ny fehin'ny lalàna? Izy Jesosy Kristy ihany no milaza azy. Didy roa lehibe, ny fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Fitiavana. Arak'izany ny lalàna, ny didy dia tsy nanampy ny olona hitian'Andriamanitra ary tsy nitaiza ny olona hitomba amin'ny fitiavana fa nitaiza inona? Nitaiza fihetsaram-belantsika ao anatiny. Lasa fanao ivelany fotsiny ihany ny fanarahana ny lalàna. Ka hoy ny tompo hoe ity fireneny ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa manalavitra azy. Nanjary fombafomba sy fanao ivelany ny fiainana ny sikapon'Andriamanitra sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra fa tsy nitaiza ho amin'ny firaisana amin'ny Kristy, tsy nitaiza ho amin'ny fanajana ny ray, tsy nitaiza ho amin'ny zany. Dia nalefa ny zanany tonga olona, tonga nofo tahaka atsika, nizara ny fiainantsika, antsony tena ny condition-tsika mba hampianaka atsika, hitarika atsika ary indrindra hamelona atsika mba hahatonga atsika afaka hivelona ny sikapon'Andriamanitra handeha araka ny sikapon'Andriamanitra. Tonga Jesosy Kristy tsy hoe personnage na personnalité anankiray tao anatin'ny tantara ka ianarana tahaka ny tantara ny olo-malaza. Tsy zany le Jesosy Kristy. Fa le Jesosy Kristy zay tonga dia tonga mba ho fianarana antsika, mba hampianatra atsika ary indrindra ahatonga ny tenin'Andriamanitra ho velona ato anatsika. Araka izany satria tsy ampy ny lalàna. Ny baiko tsy ny hoe ataovy zao na aza manao ity intsony, fa ny baiko dia ny hoe aoka nahaka ny Kristy anareo. Tahaka izay lazainy tamin'ny mpianany ihany, fianarana natoroko anareo mba hanaovanareo tahaka izany koa. Araka izany ny baiko dia izay mianahaka ny Kristy, manaraha ny Kristy, manaradia ny Kristy, mandiha ny lalan'ny Kristy. Zany ny lalan'ny kristianina, mandiha ny lalan'ny Kristy. Ahoana nefa zany lalana zany? Zany lalana zany dia natorin'ny Paoly ao amin'ny Filipianina 4. Zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy, zay tsy nataony zava-pofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany. Naka ny endriky ny mpanompo nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia le fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Io ny lalan'ny Kristy. Fa lalan'ino ny lalan'io? Io ny lalam-pamonjena. Zany natonga ny Paoly teny fa ny initial
hanala zavatra teo aminareo aho afa-tsy Kristy rina fa izy nivoana teo amin'ny azia Jesosy Kristy maty dia io no manondro misietrena tonga hatramin'ny farany. Jesosy Kristy nanaikom-boana teo amin'ny Ezo-fijaliana milaza ny fahatanterahany fietrena. Dia aoka netiteny isika, aoka netiteny eo anatrian'Andriamanitra ianareo. Tsy baiko fotsiny nambarany tompo zany, ambarany mpibenobeny, tsy misy zavatra nangatahan'ny tompo tamintsika ka tsy efa nataony. Jesosy Kristy mihitsy ilay modeliny fietrena. Io ny lalana ny zorana, fa lalan'inona io? Lalana famonjena. Zay ny tokony takatsika. Tsy hoe aitraika akory zany, tsy Andriamanitra tia hanambanintsika, na tia hanitsakitsaka atsika. Mitsia, ilay Andriamanitra tiantsika loatra ka nanomentsika lalam-pamonjena dia ny lalam-pietren'ny zanaka. Lalam-pamonjena. Hafa zany. Tsy zany ny lalan'izao tontolo izao. Ary mbola manamarina zay nampitenen'ny tompo ny mpaminany Isaia ny fihevitra ny tsy fihevitrareo. Ary ny lalanareo tsy manao. Te hisandratra ianao, miakara hoy izao tontolo izao, misandratra. Te hisandratra ianao, ho kosa ny tenin'Andriamanitra, mietrena. Tahaka ny Jesosy Kristy. Satria rehefa nanaiky mietry ho ambaniny izay ambany rehetra, ka nanaiky mpanompo sy ambanin'ny olona, Jesosy Kristy zany hoe voaozona teo amin'ny Azo-fijaliana, izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra ka nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Nasandratr'Andriamanitra. Ay asan'Andriamanitra ny fanandratana. Ay asan'Andriamanitra no manangana atsika, fa tsy asantsika. Miseho eto zany ny fahamarina ny filazantsara zay mampiseho maromarina amitsika fa ny lalan'Andriamanitra dia tsy araky ny fisainana ny fahendren'izao tontolo izao. Etra Jesosy Kristy ny manome ny ohatra. Ary Jesosy Kristy mibaiko ao anatin'izany. Inona angety lalan'ny Kristy ty? Lalan'ny fanekena, lalan'ny fanoavana. Ary zany miendriky ny faneketena takin'Andriamanitra antsika. Ianareo miantso hoe ray izy izy, raha ray ary aho. Aiza zay atsaka. Tsy zay manamiko tompotompoko aneo ny tompo, ny tena manompo amarina. Fa izay manao sitrapo. Zany hoe izay manoa, izay manatanteraka ny tena. Zany lalany lalan'ny famonjenantsika. Tsy hoe nahazo famonjena isika satria nisy famonjenana tolotra dia ny raisina. Tsy nahazo ny famonjena isika satria nanaiky ny fomba n'Andriamanitra sy ny lalan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy. Ka nandraisantsika maimaipoana. Tsy avy amin'ny herintsika fa avy amin'ny herin'Andriamanitra. Ary zay ny zavatra tokony tsarotsika. Tsy haintsika misandatra ho amin'ny fisandratana maro. Tsy haintsika zany asan'Andriamanitra. Fa ny haintsika kosa ary angatahany tompontsika dia ny manetry tena. Mianatra. Ary Jesosy Kristy ny modely ho amin'izany. Ary rino tokony tsarontsika fa zany lalan'Andriamanitra zany, ny lalan'ny fankasitrahana. Natonga ny Petera hiteny hoe Andriamanitra manombotra ny mpiavonavina. Izy manombotra ny miavonavina izay miseho Josue na manandra-tena, na mandokadoka-tena, na mitady toerana. Andriamanitra manombotra zany rehetra zany. Fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manetry tena. Inona moa natao fahasoavana? Zavatra tsy mendrika anao nefa menanao. Dia haintsika amin'izany ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa izay manaiky mipetraka amin'ny ambany indrindra
no apetrany amin'ny ambony indrindra. Iza moa zany? Jesosy Kristy zany nanaiky hatramin'ny ozony teo amin'ny azo fijaliana, miety hatramin'ny fara. Plus ianao miety, plus ianao zany asandratr'Andriamanitra. Ary zany fahasoavanao meno manetry teny zany ny tokony hery ho antsika. Zany ny tokony ho azo lazaina le motiva ao anatsika. Hoe za manetry teny io ka misy mitazany ao. Ary za manetry teny io ka misy programa ho ahy. Inona ny programa ho ahy? Ny fisandrana. Andriamanitra no manatanteraka azy amin'ny fotoana. Ndresaka tamin'ny kristianina anankiray ao amin'ny baiboly ange voalaza any tokoa fa Andriamanitra mampitafy voninahitra atsika. Andriamanitra no mampitafy voninahitra atsika fa tsy isika. Tsy izao tontolo izao. Tsy ny namana. Ary iaho taminy hoe momba efa niety farany ambany ianao ka afaka hiakatra. Fa iza moa miakatra ho izy fa tsy ilay midina. Taditio zany. Tsy anao ny déterminé hoe efa amin'ilay ascension amin'izay aho zao. Ny tompo ihany ny déterminé hoe miakarary zany. Natoko tamin'ny kely ao midirany fifaliana raina. Fa ao anatin'izany isika matoky. Dia ho ihany Petera hoe amin'izany manitry tena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba nanratany anareo amin'ny fotoanana. Ary satria fanahy iray ihany ny taon'ny apôstôly, zany nambaran'ny Petera zany koa nambaran'ny Jakoba, manitry tena ao anatrehan'ny tompo mba nanratany anareo. Ay asan'Andriamanitra ilay manandratra. Saingy iza mijeren'Andriamanitra. Mijeren'Andriamanitra dia ilay manaiky hetry, ilay manitry teny ao anatreha. Manaiky tezay, manaiky ampianarana ka manoa, manaraka, tsy be ady hevitra, tsy be ady varotra, tsy be safara. Misy sasany raha an-dahatra tsisy hevitra. Fa rehefa natanteraka tenin'Andriamanitra io, ndraso. Ary zany ny lesona lehibe eo antsika. Manatrika, miatrika, izao herinandro masina izao isika. Teo-panahy manao ahoana? Ary indrindra disposition manao ahoana ny tokony ao anatsika. Satria ny jiosy tamin'ny fotoana anankiray flashe tahaka izay, kanefa efa nitenen'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny nanindry ny fotoana io satria ny maniny Jesosy Kristy. Teo anatin'izay nahita an'ilay flashen'Andriamanitra. Dia ny hoasana ho an'ny zanaky Davida. Nefa avy eo dia nivadika ombolony. Ahoana ny ahatonga ny hoasana antsika, hoasana mitondra ho amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra. Ahoana? Dia ny aniketsika andiny lalany tompo. Anaka ny Kristy hiara-ty aminy. Manomboka androany ahy dia anaiky isika hiaraka amin'ny Jesosy Kristy. Hiaraka aminy mandritry ny herinandro masina amakivaky. Ireo fotoana izay tsy maintsy nandalovany mandra-pahatonga ny teo amin'ny azo fijaliana ary mandra-pahatonga ny hitsanganana amin'ny maty. Fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty raha tsy maty eo. Ka raha tsy maty isika ahoana no natena hitsanganana amin'ny maty. Tsy misy pasika raha tsy misy ny zoma masina. Ary zany no anentanana antsika rehetra. Tsy fanao, tsy fomba akory ny herinandro masina. Fa fotoana izay eritreretantsika, andiniantsika ny lalantsika mba hahatonga antsika anaraka ny lalan'i Kristy. Ao tao aminareo izay sy faina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Tsy milaza verité historique izany. Hoe izany Jesosy dia nidina, dia tatsy, dia nakatsy, dia nanao an'izao. Tsy milaza verité historique izany. Fa milaza verité izay iorenan'ny famonjena. Vérité salvatrice. Vérité de salut. Aoko aminareo Jesosy, ahoana ny akatsika izany fisainana izany raha tsy manaiky ara-dalana amitsika. Ndeha tsika hiaraka amakivaky ny lalana ny zoran'i Kristy.
maraka tonga teo amin'ny azo fijaliana mba hahatonga atsika hiara-ombo aminy ko hiara-maty aminy ko ka hahatonga ny pasika hitsanganantsika ho tahaka azy ho amin'ny fiainam-baovao fa raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy lasa am'zavatra taloha manitra zao herinandro masina zao isika andinidinika ametraka ho taloha izay rehetra nanakatsakana na manakana ny fisandratana omen'Andriamanitra antsika amin'izao herinandro masina zao antsoina isika anokana fotoana mba hanarantsika ny lalana Kristy ary indrindra andinidinintsika ny tenantsika miohatra amin'ny Kristy ka andraisantsika ny fanahy andraisantsika ilay fitiavana ao anatiny mihitsy ka tsy ho fombafomba mialatsiny aho an'izay tsy de neuf tsy etika ny adidy atery fotsiny ka mahatonga ny sasany ianao amin'ny fiatsaram-belatsia azy ny fanarahana ny fomba bivavahana fa anana kosa etika ny toe-panahy satria ao anatintsika ny fanahana Kristy izay mitarika atsika ho amin'ny fisaorana an'Andriamanitra ary mitarika atsika hamoa be dia ny vokatry ny fanahy ny vokatry ny fibebahana ny vokatry ny fitsanganana amin'ny maty dia olona no avaoza mitafy amin'ny Kristy ka afaka hiteny tahaka ny Paoly tsy izaho intsony mivelona fa Kristy mivelona ndeha ary aho izotran'izany lalan'izany sika lalan'ny Golgota lalan'ny Kalvari lalana tsy mora raisina raha mbola te hijanona ao anatin'ny confort zaho selao tsy afatan'izany lalan'izany fa lalan'ny fiaretana zany lalan'ny sakrifisy zany saingy sakrifisy izay mitondra ho amin'ny fandresena olobe fiteny ihany zao tontolo izao hoe vaincre sans péril c'est triompher sans gloire manahoana re ny andraisantsika kosa ny teny soratra masina milaza hoe raha miara-miaritra aminy isika miara-manam-voninahitra aminy keo dia ho tafiny toko zany voninahitra zany eny ianao maniky any etry teny ao anatreny ary maniky ho tariany ho amin'ny lalana izany raisiny fitany ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina mba hanananareo ny sain'i Kristy iombonanareo aina sy fanahy ihany hahatonga ny lala-pamonjena ny tena lalan'ny fiainanareo ka azahoanareo misaotra sy miderin'Andriamanitra amin'ny fifaliana ary azahoanareo manompo azy amin'ny fahafampo sy ny fitombona mahatritrika matoky ilay miantso anareo izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy amen petraka